tolotra anareo mandritry ty herinandro ty ary ilay tantara mitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. tantara nosoratany Ajarandriamanalimana. Lahenonao ny feon'ny Sarbidy Stella Andoramanantsoa ary Ravaka Antsanyony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandri. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy mpanatontosa Ajarandri. andro voalohany Nestor Ary faiza ihany soary mbola tsy midina foany. Efa ho amiray izao andro izao. Ka tsy haiko madama fa misy zavatra mahavariana azy ngamba ao anefitranony ao de ndana tsy fa isakafo. Tsy andry anazy eto akory ny ataon'ny olona rara. Vetivety ary madama. Indray tena mandreraka mihitsy ny ataon'ny zanako vavy iny ka. Sady tsy te hivoaka ny trano nefa ka mivelona koa rehefa mijanona ato. Zany efa dia tena tsy te hibedy sy teny azy mafy tsony fa hitako hoe marefo loatra izy. Tena mbola tsy mety sitrana foana ny ratrapony tamin'ny nandozany indrainy azy. Eny efa ho eritaona tokoa moa izay. Lafiny indray nefa tsy te hampanara-po azy loatra fa tafa oatra loatra ny zavatra ataony tato ato izay. Efa tonga maman Sahy mieritreritra hoe tsy sakafo atoandro ato an-trano mamako. Dia izao ve kindry soary vao mivoaka ny efitrano? Sady amin'izay jerena ity pozindry mamako, maninona izao mipoziko? Manoatra no reny tovovavy ny aliny reny. Fa maninona ary soary manao fitafy sy pozy ohatr'izao Indray jerena ity lokomena ny fiteta ny manjamaso mandrakotra ny endrika. Ranomanitra amin'io midovaka mameno trano. Ianareo koa. Nefa dia tsy handeha ho aiza akory fa miboka ao an-trano ao marina mandra-patoandro ny andro. Indray ianareo ka tsy maintsy mba mila manao metimety ngery mamana tsy hivoaka re. Tavy maman ivoretaka sy ratsy tare be ao fotsiny izany olona. Tsy ny teny an'izany inandray azy. Mba lanjalanja ao fotsiny ny zavatra ataonao izay no tiako itsiny. Fa tsy mahafaly amin'ny maman ary ve zao mahita ny vavy toka amin'ny maman manjaka loatra an'izao sady mara-damody tsara mihitsy. Mipetra ianao dia andao isakafo fa tsy maika mbola hiverina ny amin'ny birao tonga dia alefaso ry Nestor ny sakafo Eny madama, vetivety fotsiny dia tamy eo. Ary aza ela ianao fa efa noana mihitsy ny maman io Fandrity marina moa ve zany soary tsy nandalo tany am-pianarana indray androany? Ny vola nefa dia aloha foana isam-bolana izao. Mangony fotsiny ny boky, ny fitaovana tsy maintsy vidiana manetsinetsiny. Jereo nefa tindry mahanoaka fotsiny ato an-trano. Zangery maman efa niteny taminao aleo za tsy ho any am-pianarana tsony. Inona? Ka aleo ato an-trano fotsiny manao an'izay fianarana say maman ataoko any. Tsy mety zany soary Iza mpampianatra ety anao an'izay tianao ohatr' izany? Misy ry maman reny papanao koa aty an-trano reny aza zao ohatra. Fa inona nefa ny tena olanao makany am-pianarana isan'andro ka tsy misy miditra amin'ny lohako mihitsy nge izay atao any lasa leo be an'ilay ala maraina eto dia tsy miverina raha tsy atoandro. Dia mbola miverina koa ny hariva leo be maman ka ianao nge misy fiara-maka sy manatitra izay ora firavanao no atongavany any tsy hitako izay olana amin'izany. Ka ilay any am-pianarana mihitsy ho any tsy tiako fa maman koa sady inona indray isako mivoaka any dia mahatsiaro foana ny endriko papa manao bisou eo amin'ny takolako rehefa tonga eo amin'ny parkina ny fianaranay. Aza manao an'izany marary be foana ny foko ry maman. Tara fa aleo aloha zany dia raha rivo izany resantsika. Zay fa ezaka ela alohan'ny ampiasana zany dia iandry amin'ny maman ato an-trano ato indray zany. Eno fa na zany raha mba manaova ihany revision.
ijeran'izany mpampianatra afaka mandeha aty an-trano zany aloha dia ho hita eo. Oe, merci maman. Bisous. Nestor ahoana zay madame? Mba asay vavoaka ny chauffeur ny fiarako anankiray ao amin'ny garazy fa tsy tondra an'ilay noentiko teo ahy Ie! Raingana moa fa azalozana mandinika ohatry ny omby eo fotsiny. Ie! Andeha ka. Tena efa lasa adala mihitsy koa ngambiny ka. Mampalahelo ahy mihitsy mademoiselle Soarika. Malaheloelo lava tsy de ahitana tsikitsiky zany mihitsy. Nefa mba tena tsara ery le endrika rehefa meme kely iny a. Ravan'le tranondainga kely eo amin'ny takolany avy. Na zany aza tsy manome tsininy azy mihitsy ahy. Mafy kosa aloha zany lozany ray zany e. Nanankina ny fony tamin'ny ray ny mantsy izy fony fahavelony Ramse. Ary tena mbola tao anatin'ny fotoanany fiantahatana mihitsy ny nahafaty andrainy iny. Tena tsy mamela mahazo mihitsy zany le kanzera raha tsy nitondra ny Ramse tany amin'ny fahafatesana. Nestor Dray. Ohatra miantso azy soary zany e. Sady efa mekizitina be izy zany. Avy mademoiselle a. Angakangana ianao fa zalozana midonaka fotsiny any ambany any. Mekara aty ambony aty. Yo! Fa misy inona ndray ary? Sa mety efa anona izy zay de mila goûter. Aleo aloha jerena de hita eo e. Izy ty konge be hirakiraka azy kizitina amiko ery. Nefa tsy mampaninina na de zany ary ny anaovany anaka. Ohatran'izany indray ny lasa tsy ahafozako azy. Ory Nestor fandrasana ho faty ato mihitsy avy vao ho avy ianao e. Ho avy re za. Aleo miazakazaka fa misy zavatra mahazo azy zany ao ka. Lozany le tomendry ndaty makaiza moa? Efa mila ho tataka mihitsy mivavako miantso an'ity a. Miala tsiny mademoiselle fa maninona? Mbola nanondra ka teo de tsy rarahako zany. Rehefa miantso de tokony tonga de miakatra ty aingana ianao. Mazava? Eny reny mademoiselle Soarika. Fa inona le tadiavanao anaty eo? Sao enoy tsara fa tsy te amerina fandrony zay teneniko eto. Hoe ahoana zay? Itondray mofo ray dia any an-daso atody. Azavadika le izy fa tsy tiako. De aza atao be sira be fa ataovy amin'ny atonony tsara. Tompoko. Rehefa vitanao de apy karaoty miaraka amin'ny jus d'orange mangatsika tsara. Azonao ve zany e? Azoko tsara ka. Zay de aza atao ela be fa nona. Tompoko. De entomidina any ireo vilia ireo fa mameno latabatra ato fotsiny. Raha misy mitady ao de ataovy hoe lasa mivoaka izy. Ary lasa amizay. Eny ary mademoiselle Soarika. Idina aloha zany za hikarakara an'izay sakafonao. Fa inona indray moa fa tsy zay e? Ary lasa ao lasa ka. Ndray hirakiraka sy keliketika re zao e. Nefa vao maika hitiavako azy le endriny miavona sy mitrerona kely anahy iny. Mahafatifaty ahy ery le kizitina kely rehefa mibedy. Toa satroko foana izy anao iraboto anahy isan'andro ko. Ary aleo aloha hikarakara an'izany goûter azy zany fa tsy. Ny farana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratany Ajarandriamanalimanana. Nahenonao ny feon'ny Sarbidy Stella, Andro Ramanantsoa ary Ravaka Antsanyony
niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandry. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy mpanadontosa Ajarandry. Mbola itoy